Sarisarinteny izay nataony Ramatoa Lalatiana manoloana anireo resaka mandeha hetsiroa mahakasika azy. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azo adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampialela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay sarisarinteny izay nataony Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy tao amin'ny pejiny tao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Efa tonga any Mananjary ny varazato taona sy ny kojakoja maro avy amin'ny Andriamatoa Rajoelina. Raha ny tombana voaray dia tokantrano 720 no traboina vokatry ny haitrano niseho tao Mananjary. Anatin'izany ny mponina ao amin'ny fokotany Masindrano, Ankadirano ary Anosy akoho izay tena voakasika an'izany haitrano izany. Tsy manan-kitafy na ny hoanin'ireo mponina ireo ara dia rava ny hafa avokoa niaraka tamin'ny fananan'izy ireo. Manoloana an'izany rehetra izany dia tsy nitazam-potsiny ny filoha Andro Rajoelina mivady fa nanolotra fanampina hositrahany ireo traboina ireo. Anisan'ny nahazo anjara ihany koa ny mpianatra satria dia notolorana fitaovam-pianarana izy ireo araky ny vaovao izay azo avy any an-toerana trany. Midika izany fa tsy miravoravo tanana ny filoha manoloana anireo traboina izay vokatry ny haitrano any Mananjary izay. Tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja tsipika netibe na Petanque World Championships dia M24 natao tao Rome Italie ino mianjanahary fanantenana na ifana Sirakotorsoa Lova. Ny ekipan'i Madagasikara no nandrobaka ny medaly volamena voalohany tamin'ity fananana ity raha nandresy tamin'ny 2017 no henina ny ekipa frantsay Dylan Rocher sy Audrey Badiera teo amin'ny lalao famaranana. Ka dia arabaina araka izany ireto solitenana malagasy teo amin'ny taranja tsipika netibe tany Rome ireto izay nitondra avo ny voninahim-pirenena ary nanandratra avo dia avo ny Madagasikara eo amin'izay taranja tsipika netibe izay. Maromaroany tahaka azy ireo ary mendrika dira tsy laza. Manoloana an'izay vokatra tsara azon'ny Madagasikara teo amin'ny taranja tsipika netibe izay mo dia nitondra teny firairan-tsoa azy ireo ny filoham-pirenena ary nankahery anireo zay mbola hifaninana ao anatin'ity taranja tsipika netibe ity hatrany. Midika izany fa tsy ambany zavatra ny taranja samihafa ao anatin'izay fifaninanana sy ny ao anatin'izay resaka fanatanjahantena isan-karazany izay. Nalaza be mo tatoato iny resaka fisamborana any Baba sy Clémence izay voasambotra ateny Antananarivo renivohitra raha toaka hihazo ho any Tsimbazaza hanatitra an'ilay taratasy izay ho fangatahana any famorim-bahoaka amin'ny 2020 ny volana izao izay hanao fitakina faobe ny eo miresaka olanjiro sy rano satria tsapan'izy ireo loatra ny maharary ny vahoaka ao anatin'izay olan'ny delestage lava izay tsy misy fiafarana ao Antananarivo renivohitra ao efa volana maromaro moa izany. Tsy voandroany no nisy izay olan'ny delestage zay fa efa antaonany maro dia nahitana olana foana izay resaka delestage zay ary mbola tsy nahitam-baholana mandraky tiny androany na dia efa miezaka amin'ny resaka etsiroa aza ireo mpitondra fanjakana sy tompon'andraikitra manoloana an'izay vaholana ho aroso izay fa mbola tsy tonga foana ilay vaholana tena maharitra izay nandrasan'ny vahoaka tamin'izy ireo mandraky tiny androany. Ka eo indrindra no nahatonga ny rehetra nandefa hafatra sy ny antsoantso any Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ny amin'izay mahakasika ny fangatahana ny hoe hanafoana delestage zay koa satria efa nisy resaka mandeha ihany ny amin'ny mahakasika an'izay tany taloha be tany tamin'ny taona 2024 satria tamin'izany fotoana izany isan'ny nanohitra ny fitondrana izay nijoro teo i Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ary voaresaka tao anatin'izany mo ity resaka olanjiro sy rano ity tamin'izany fotoana izany. Ka anton'izay indrindra no nahatonga anireo vahoaka maro izay naneho hevitra tao tapotsiratsirasira Facebook tao izay nanao antsoavo amin'ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ny amin'ny mahakasika an'izay
ho fitakina ny resaka olany jiro sy rano izay. Namalen'izay avy hatrany mo i ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy tao amin'ny pejiny tao nilaza toy izao manaraka izao. Araky tsaratsaranteny izay fiarovantena nataony dia te hisarika olona dia ampidiro foana i Lalatiana. Nisy nisitsioka ny SGMSK dia Lalatiana no voatontonony. Tonga tany Iran ny boinina misy 5 dia tsy maintsy mba ampidirina ny anarany Lalatiana. Ny jirama no manao ny ataony dia i Lalatiana no voatontonony. Rirakotorsoa sy raharinirina no te hitrankeriny tany amin'ny teny merandoholona tany kanefa fantatra mazava fa faritra mena izany dia lazaina fa i Lalatiana indray no nampisambotra azy ireo. Risipakely anankiroa no te hady an'ny Sezarania dia lazaina fa i Lalatiana indray no mampanao ny buzz. Ity no tena mampiomehy indrindra ho isatrany. Tsy mahaliana ve izany ny resaka raha tsy misy any Lalatiana hoy ny nambarany. Midika izany rehetra izany fa tena mba efa manomboka leo ihany koa ity olomangany Madagasikara ity ny amin'ny fampidirana azy amin'izay resaka tsy misy tokony hidiran'izay na dia resaka any ankafany dia tsy maintsy atao foana ny fomba rehetra hampidirana azy ao anatin'izay resaka izay ka eo indrindra no mahatonga azy nanao an'izay saratsaranteny izay mba ho afatra ho an'ireo rehetra izay mampiditry azy amin'ny zavatra tsy tokony hidirany sy amin'ireo resaka mandeha tsiroa ny amin'ny mahakasika azy izay. Fa ny azy dia ny asa no ataony fa tsy dia misy idirany loatra ny ankoatran'izay fa amin'ny maha malagasy azy dia isan'ny olona izay azo lazaina fa sahy miteny izy ary matetika ny zavatra teneniny dia zavatra mahitsy ka maro amin'ireo izay mpanohitra no tsy mahazaka an'izay lazainy izay ary maro ihany koa ireo olona izay tena mikafara sy tsy mankasitraka an'izay voalazana izay satria isika raha teo mo matetika tsy mahazaka an'izay resaka marina izay. Ka izay no mahatonga an'izay resaka mandeha etsiro izay tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny foana ity ramatoa izay tena isany manao aintso zavatra amin'ny fiarah-miasa amin'ny fitondrana ankehitriny na dia tamin'ny iny 5 taona lasa iny aza dia efa hita fa tao anatin'ny gouvernemanta foana ny tenany no izay ezaka rehetra izay vitany izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino finy milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny abonneo Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.